hitanao io miorakoraka be iny a miantso bonheur joie de vivre zay ny tena ao anatin'ity vidéo ty tompoko lasimboary dia ho ampahafantariko anareo hoe ahoana no afantarana ny talenta sy ny fameza-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy ary ahoana ihany koa ny fomba hitrandrahana izany. Mangataka aminao ary mba ho partagenao izy ity a, mba ho betsaka ny ahita azy a, mba ho taitra amin'ny toromasom-panahiny a, mba hifoha le tompon-daka matory ao anatiny. Isika olombelona tsirairay avy zao tompoko lasombavy a dia manana hiraka fameza-pahasoavana talenta nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ahoana ary no afantaranao fa izao ny talentako, izao ny fahaizana ananako. Izy io a tsy misy ny kisendrasendra fa ao ny tian'Andriamanitra atongavana. Ohatrany hoe misy zavatra tonga ho azy tsapanao zany a, dia rehefa manao asa anankiray ianao a, mahatsiaro falifaly, mahatsiaro sambatra, ary indrindra ihany koa ohatrany tsy mety reraka sy torovana zany ianao a eo am-panatanterahana le asa anankiray. Ary fambara sy famantarana ihany koa fa tena talentanao ny asa anankiray a, dia raha nisy olona afapo sy nahita soa tamin'ny zavatra nataonao taminy dia mbola miverina manantona anao indray izy a, mitady anao indray izy a, na mitondra olona hafa eo aminao. Ka ny afantarana zany fa tena talentanao ny zavatra anankiray a, dia mbola miverina mitady anao, manantona anao ny olona sy ny karakaranao tamin'izany. Tena falifaly izy, sambatra izy a, ary feno fahafinaretana izy a, fa tena matoky tanteraka anao. Reto fikambanany onivon'ny fiangonany reto zao tompoko lasy tompoko vavy, eritreretinareo tsara atao anatin'ny volana dia intelo ny antso a nanao fampiarabanatra azy. Tena enjany zany a. Izay mpanao animation moa zany dia tsy maintsy misy zavatra ohatrany hoe miverina kely foana ataonay a, iny le antsoina hoe originalité. Fa teto kosa dia tena nampiasako ny talentako sy ny fameza-pahasoavana amin'Andriamanitra hoe ohatran'izao ny olona mpifalifaliako anaovako animation ampandisiko, dia ohatran'izao indray zany ny style d'animation a hitondrako azy. Dia enao io koa ohatran'izay. Isika tsirairay avy zao, misy ny olona tonga lasa mpampivelona, misy ny mpampianatra, misy ny men'Andriamanitra ho tonga lasa pasteur na mopera, misy ny mpikabary, mpanotra, mpanjaitra, karakara sakafo, mpikirakira vata maro-bokotra, mpanao ny fanamafisam-peo ohatran'izao ataony Monsieur Ndranto ao amin'ny passion zao zay tena mahafinaritra mihitsy. Dia isika rehetrarehetra zao a samy men'Andriamanitra amin'izay. Trandrao, voazy, kolokolo mandrakariva, ampiasao amin'ny zavatra tsara, ny talenta zay ny men'Andriamanitra antsika. Noho izany tompoko lasombavy ny talentako dia mampandihy, mpanao animation, mikabara-panambadiana, zany lehibe any MC Lafatra et compagnie, MC Lafatra ny anarako, mpampifaly fianakaviana, miandro ny fanambadiana, mpanao fety a, mpampifaly. Aza misalasala zany miantso a, ary mirary soanao ihany koa aho mba hifoha le tompon-daka matory dia ny talenta sy ny fameza-pahasoavana.